Io tolakandro io no nanatanterahana tetsy Analakely ny fisarihana tamin'ny lalao Tombola M'vola Noely. Ireo rehetra izay nandrotsaka na naka vola tamin'ny alalan'ity tolotra ity moa no afaka nameno ny tapakila fandraisana anjara. Ndeha rahantsika ary ny akon'izay. Ndremato rakotsindra farara tsy mandresy izay nitsitona vola tamin'ny alalan'ny vola teto amin'ny point Analakely no tsara vitana ka voasarika tamin'ilay lalao Tombola Noely izay nikarakarain'ny orinasa Telma. Nanomboka 10 Novambra teo ity lalao ity ka ireo rehetra izay nandrotsaka na nitsitona vola teto dia afaka nameno ny tapakila fandraisana anjara avokoa. Mandray anjara zany tena be lehibe, tsy voaisa aloha le mandray anjara fa ahoana ahafahany manao mandray anjara zany azy na izy manao dépôt na manao retrait fisotonana zany na fametrahana vola à partir ny 30 000 ariary. Loka zany misafidy izy anankitelo le loka, na izy maka moto scooter na izy maka galaxy tablette anankiray na collier en or massif anankiray. Dimanjato isan'andro eo nisan'ny olona manandrara eto amin'ity point M'vola Analakely ity. Raha ny fanazavany tompon'andraikitra dia efa hainy malagasy tsara ny mampiasa izany tolotra izany. Ny 4 Janoary azao moa no atolotra ny Andriamato Rakotondra farara tsy mandresy ny lokany. Ny 14 Febroary 2024 kosa ny fisarihana manaraka ka ny Tombola Saint-Valentin no lalaovina amin'izay.